Akory aby! Zosilay miaraka aminao avy aty Ranomafana ary vidéo faraika amin'ny folo amin'ny vidéo review raha anao mahakasika ny Sincere System zany zao no iarahako aminao. Anio somary lavalava kely vidéo satria hanoro anao hoe ahoana ny fanaovana investissement, ny fampidirana vola ao anatin'ny système ary ihany koa fampiasana ny e-wallet ary ireo vaovao maro samihafa izay mitosatosaka toy ny raporo teo amin'ny Desambra teo ary ihany koa ny vaovao tany a Dubai nandritra n'ilay fihaonana voalohany nataon'ireo partenaire na investissement ao anatin'ny Sincere System. Lasatsika anomboantsika anazy dia zosina ndresoniana miaraka anao hitanao eto amin'ny profil Facebook ety cliquez lay suivi na follow dia maraka an'ireo post maro samihafa ataoko eo amin'ny muroko eo ianao. Efa mahatratra 725 ianareo manaradia ary noko hitombo hatrany hatrany izay. Izaho dia milofo tanteraka ao anatin'ilay Sincere System ary ireto ny contact azahoanareo anahy raha ohatra ka mila mifandray vantana zany tsika. Dia araka n'io post farany nataoko io dia milona tanteraka ao anatin'ilay Sincere System izy ary ao anatin'izay raha mbola tsy fantatrao inona ilay Sincere System dia système d'investissement anglisy ahafan'ny tompony rosiana, ukrainiana ny tena marina, zay moa zany ny tena hoe actionnaire ngeda be ao anatiny ukrainiana, fa misy telonara eo tena tompony rosiana amin'ny ankapobeny zany zareo satria Ukraine mbola tafiditra ao anatin'ny fédération russe dia fa ny manao resaka trade zany no ao ambadika n'ilay système trade sady mitrade zareo no mamokatra ihany koa produit avy amin'ny rongony zany manao mamokatra fanafody zany amin'ny alalan'ny rongony. Dia zay anankiroa zay no tena hoe business goavana be ao anatin'ilay système fa eo ihany koa fa manana ny blockchain manokana izy ary raha ohatra ka membre ny Sincere System ianao dia azonao ampiasaina tsara ty e-wallet ty ary azo anaovana ny ataontsika hoe manao achat anao dia mirevendre, anao achat dia revendre amin'ny alalan'ny mode de paiement izay misy atao anatin'ny atsany. Dia tena nimboantsika anazy efa mahatratra eo amin'ny manodididina ny 20 millions eo zany ny capitalan'ireo membre, manodididina eo amin'ny 7,000 membre eo no ao anatin'ny système nizontsika miteny zao ary mitombo hatrany hatrany zay. Dia araka hitanao amin'ny post eo io izy zany ny risque ao anatiny dia manodididina ny eo amin'ny 6% zany, zany hoe possible zany very vola ianao fa 6% eo ny vola very ao anatiny ao. Zay zany no vola very ao anatiny satria resaka trade eo indray mahazo amin'ny ankapobeny moa zany mahazo fa rehefa tena zareo mahay anazy no manao anazy ary indraindray somary misy very ny vola. Dia zareo zany efa manana olona professionnel mihoatra ny 10 taona no miakatra miara-miasa amin'ny tompon'ilay système zany dia zareo no manao ny trade ao anatin'ilay ataontsika hoe forex. Dia ny bénéfice avy eo sady fampizarana ny système sy ny membre zany. Zay zany amin'ny ankapobeny ny mahakasika n'ilay Sincere System. Raha ohatra ka mahaliana anao ny hiditra membre dia misy roy ampiarahako amin'ny ty vidéo ty dia mandeha ianao ato amin'ity roy voalohany ety misokatra hoe pestring.net ty dia cliquenao avy hatrany ilay roa voalohany ato anatiny ato. Vao clique an'iny ianao dia tonga ato anatin'ny blog anankiray ohatr'izao. Ato no nivozanao ny information rehetrarehetra mahakasika ny système. Ity vidéo fohy kely 2 minitra mahery manazava ny système amin'ny ankapobeny amin'ny teny anglisy ary
Ity ny bouton rehefa hanao inscription ianao dia tonga any amin'ny page mikidy ianao ny fomba fanaovana ny inscription. Ity indray vidéo faharoa, vidéo fomba fanaovana ny réinvestissement manuel, zany hoe manao réinvestissement mampitombo ny capitalanao zany ianao avy amin'le gain azonao ao anatin'le système. Dia ireto ny fichier tsara anananao eo aloha ny stratégie anomboanao an'ity système ity, zay fichier voalohany ety, ary ity lay blockchain na anazy manokana, ary raha mijery ao anatin'ny ty fichier ty ianao dia manana ny blockchain manokana izy zay présentation natao tany Dubai moa izy ty tamin'ny novembre teo mbola iverenako ny fanazavana an'io rehefa avy eo, satria tsy maintsy ho hazavaina amintsika ny fomba fampiasana anazy ary fomba fampidirana vola ao anatiny sy ny famadihana anazy zay mbola tsy maintsy ataontsika rehefa avy eo. Dia rehefa azonao le fichier dia vakivaky tsara fa io zany mahakasikasika an'ilay blockchain ny sincère pay zany fiteny anazy na sincère wallet. Misy ny fichier PDF présentation en anglais sy en français mahakasika an'ilay système, azonao téléchargena daholo reo ary indrindrindrindra misy an'ilay calculateur azonao lalaovana tsara hoe manao ahoana ny vola rehefa sokafanao iny zany dia mitonga eto dia eo amin'ny feuille faharoa izy. Feuille voalohany misy an'le base le calcul fa feuille faharoa misy an'ilay calculateur. Dia ato ianao manao calcul zany ahita amin'le roa voalohany eto ato mbola réinvestissement total ny ato afaka hovaivainao hoe raha misy vola ilainao ohatra dia manao ahoana. Dia raha ohatra manao réinvestissement ataontsika hoe ohatra hoe ataontsika mampiditra $200 ianao dia manao ahoana ny résultat an'izay afaka herintaona izy zany dia manodididina ny lasa $500 io zany volanao. Raha ohatra hoe tsy mampiditra olona mihitsy ianao tsy mahazo commission amin'izy ianao fa avelanao fotsiny ao le vola dia lasa $500 iny zany. Taona voalohany zay. Taona faharoa efa lasa $1400 izy. Taona fahatelo lasa $4400 maherikely. Dia taona fahaefatra lasa $15000. Réinvestissement total io ary taona fahadimy lasa $60000 iny vola $200 napetraka ao anatin'iny. Mahavelom-bola izy ary afaka lolovinao fa remarque kely mahakasika ny calculateur ty dia avy amin'ny zareo leader fa tsy avy amin'le tompon'le système fa avy amin'ireo leader zany nanao anazy ty ary raha ohatra ka manao an'ilay réinvestissement manuel ianao fa tsy automatique satria isam-bolana ilay automatique fa ataonao manuel isaka mahazo $105 ianao na mihoatra dia hitanao fa haingana be ary malaky lavitra nohon'ilay calculateur ianao. Dia zay mampiditra antsika afaka arahanao iny isaky ny 12 mois justy ny 12 mois ny eo amin'ny feuille io zany dia afaka milalao amin'iny ianao zany. Ny manaraka aorinan'izay ireo Facebook group zay bonus omeko anao hoentinao manaraka tsara ny fampianarana mahasamihafa. Eo ihany koa ny groupe zay misy an'ireo namana tena mavitrika amin'ny tontolo ny asa amin'ny internet ity groupe voalohany ity dia tsy inona zay fa ny groupe affiliate marketing Madagascar. Ato ity zay groupe zay ato ny ahitanao an'ireo membre zay manara-dalàna ary ao anatin'ny setry ny tontolo ny asa amin'ny internet zay amin'ny ankapobeny ary marobe ireo membre ataontsika efa matianina atao anatiny ato zany. Dia mahatratra 15000 membre mahery io ary efa manodididina ny 900 mahery sy 900 eo ny membre bloqué atao anatin'ity. Ny antony ireo membre tsy manara-dalàna zany dia tsy maintsy bloquena na supprimena total any. Dia misy fepetra ny groupe araha ao anatin'ny annoncement
misy vidéo manazava an'izay, fepetra ny groupe zay. Dia ny groupe faharoa dia teny K-Team tia, zay groupe ny parrain koa azonao idirana ihany koa io na dia mbola tsy membre ianao mbola tsy membre ny sincère zany dia afaka miditra amin'io bonus ianaranao an'ireo fomba fanaovana marketing na ny vidéo marketing iarahana amin'ny parrain-ko zany Joe Burton avy any Canada ilay izy. Dia ny groupe fahatelo groupe iarahantsika izay manao sincère système rehetrarehetra eto Madagasikara zany dia miditra amin'ity groupe ty ianao mba ahafahako manaraka antsika tsirairay avy sy manome mise à jour hatrany hatrany mahakasika an'ilay système. Dia ireto ny telegram groupe izay idiranao makaty amin'ilay groupe russiana groupe officiel ity zay groupe zay ahitanao an'ireo vaovao mahasamihafa mahakasika ny membre eny fa na dia ny tompon'ny système dia azonao arahana atao anatiny ato raha ohatra ka naraka ny vidéo mahakasika ny tompon'ny système zay ianao dia azonao jerena izy ao anatin'ny canal YouTube-ko ato dia manao inscription amin'ny canal YouTube-ko cliqueo ilay cloche kely dia rehefa tonga ohatr'izao ilay izy dia caution-ndreo mandeha dia misy an'ilay sarony kely iny eo akaikiny eo dia mahazo notification foana ianao isaky ny manao vidéo vaovao efa mahatratra 145 ianareo ny inscrit ao anatin'ny canalako ary mino fa hiakatra hatrany hatrany zay. Ny manaraka ao anatin'izay ihany le telegram zay ihany dia misy telegram vitsivitsy reto eo aloha ny telegram bot zay azahoanao an'ilay vaovao sy ny gain azonao ohatra ny androany zao dia misy gain somary latsa-datsaka ny gain tandroany fa tsy maninona zay le maha système ara-dalàna ary tena mahafinaritra n'ity système ty zay misy foana ny gain na dia andro tsy tokony iasana ary ity 1er janvier ty tamin'ny taom-baovao zany dia nahazo gain daholo ny membre rehetrarehetra ary azavain'ny tompon'ny système zay satria gaga reo namana hoe fa ahoana nazahoana n'ilay gain nefa ny mpanao trade tsy niasa. Reny zao vaovao misy séminaire ataon'ireo leader any Russia satria efa manana birao manokana mihitsy ilay système any toerany. Dia hojerentsika ilay tompon'ilay système izy dia ato président ato ito izy Vadim Masurov ty. Maromaro reo tompon'ireo système ary hoaseko anao amin'ny vidéo tsotsotra zay raha ohatra ka miditra ny canalako ianao dia ty le vidéo arahanao ty SSG ONRCT ity no hijerevanao anazy hitanao ao izy daholo le tompon'ilay système. Manaraka ity izy ity le Vadim Masurov izy ny tena ataontsika izy multimilliardaire 23 ans izy ary io ny sariny hitantsika eto eo miaraka amin'ny jet privé-ny ary izy no représentant marketing an'ilay système zany amin'ny ankapobeny fa misy telo izy zareo tompony ary hitanao reto sary reto na any amin'ny Instagramany ary présent foana izy ary matetika manao webinar zany na le vidéo fampianarana en direct zany ao anatin'ilay canal YouTube officiel sincère système groupe dia hitanao eny foana izy ohatran'ity ity zao ito izy ito fa miteny russe ilay izy marobe izy ihany izy ity zao mbola izy hitanao foana izy zany ity koa mbola izy izy zany présent foana tsy mikase mihitsy zany ilay leader reto dia leader ny sincère système daholo manao karazana fampianarana ary milidy zay amin'ireo olona partenaire zay tia manao investissement ao anatin'ilay système. Dia midira amin'ireo telegram anankiroa reo zany azahoanao an'ireo vaovao mahasamihafa raha mijery ianao izy ireo zany dia efa mipetrapetraka tsara
tonga atao blog ianao de cliquer lay am'le hoe info momba an'ilay site a, de cliquer ty s groupe.io ty fa hitanao ato reo information mahakasika an'ilay sincere group zany, hoe inona daholo ny zavatra miasa ao amin'ny produit rehetra ao zany a. De eo aloha ny sincere system zay anaovana an'ilay forex trade, de misy lay sincere wallet lay s wallet, dia misy ny sincere token zay manana ny coin manokana koa zany SNT zay ny fanalavana anazy hitanao zay ao amin'ny back office ao SNT ny azy. Dia eo ihany koa lay produit pharmaceutique zany hitanao ireo zany ny produit rehetra ao anatin'ilay sincere group, zay ma sincere system group anazy. Dia raha mijeritsika ato am'le hoe road map na le ataontsika hoe rindra na le ataontsika hoe lalana hoarahan'ilay sincere system zany jusqu'à 2022 sy rehefa tonga koa zany 2022 de miakatra ny fa izay io dia raha mijeritsika ao amin'ny efatra volana ao anatiny ho an'ity taona ty zao dia efa andalana mamokatra ny carte ry zareo ampiarahana any amin'ny 3 volana fahatelo any zany no ahitanao ny carte tsy maintsy hisokatra carte de débit io fa efa nazavaina tany amin'ny Dubai zany. Io le ao anatin'ilay hoe sincere pay rehefa mamaky an'ilay fichier ity ianao dia hitanao ao momba anazy io. Dia ny manaraka hitantsika ao zany ny fivoarana ty zao ny 3 volana fahaefatra any amin'ny farafaran'ny taona ty zany misy ny application mahakasika an'ilay sincere pay zany. Dia hitantsika eo daholo fa zareo moa zany fa manana ny wallet manokana de fa afaka milalao daholo ny rehetrarehetra, afaka sambasambatra daholo satria ny vola miakatra ary ny ekipa mitombo hatrany hatrany. Dia zay no famidinana kely aloha mahakasika an'ilay blog afaka vakivakinao reo ary ity ny vidéo mahakasika ny tompony teo mbola azonao arahana iny vaovao mahakasika ny tompony cliquenao eto raha hanao inscription ny canal YouTube anao cliquenao eto raha hanao fifandraisana amiko amin'ny page na ny profil Facebook anao. Dia ity cliquenao raha ohatra hanao inscription anao ity ny lien makany amin'ny Instagram koa sy ny Telegram zay anarahanao ireo vaovao mahasamihafa mahakasika ny sincere ihany koa. Dia mila manana compte Telegram ianao zany mba ahafahanao miditra membre ato anatiny ihany koa. Dia ahoana ary ny atao rehefa hanao inscription am'izay ianao, cliquenao hatrany lay bouton ity menamena ety na cliquena lay bouton mavomavo ery amin'ny farany ambany hoe click here to get start, dia mitondra anao zay ao amin'ny page faharoa ohatr'izao. Dia araha reo vidéo reo tonga eto ianao de misy lista ny zavatra tokony atao meko eto. Dia misy vidéo anaky 5 ao manazava an'ireo étape par étape amin'ny teny anglisy fa ery ambany misy vidéo amin'ny teny gasy ty de manazava listeko eto ambany eto ny zavatra tokony ataonao de araha tsara io. Ity ny vidéo amin'ny teny malagasy rehetrarehetra manazava an'ireo dingana anaky 5 eto ambony eto reto zany, dia ireo ihany vidéo manazava an'ireo dingana reo. Dia ny ataonao am'izay zany rehefa tena hanao inscription ianao dia sady manaraka an'ilay vidéo ianao de cliquena lay bouton mangamanga ety na lay mavomavo eto ambony ety ty création ny compte SSD na ny sincere system group. Dia cliquenao iny de mitondra anao makato amin'ny page anankiray ohatr'izao, de fenoina tsara le izy atao tena info tena marina, ny fanampinanarana ny anarana lava amindray ny anaranao amin'ny système na ny pseudonao atao anatin'ny sincere zany dia ampidirina ny mot de passe atao matanjaka tsara mot de passe ary avereno fandrony ato, de ampidirina ny adresse email tena izy
Vita zay dia ampidirina ihany koa ny misafidy an'i Madagasikara ato anatiny ato 200 plus 261 atsika, dia ampiana ny numéronao amin'izay eto amin'ny ilany eto. Vita zay dia veleo ilay hoe sponsor io io ny numéro identification koa ao anatin'ilay système. Dia misafidy an'i Madagasikara indray ianao ato anatin'ilay hoe country mandeha ato ianao zany, dia misafidy an'i Madagasikara. Vita zay dia avela coché eo ilay agree terme and condition iny dia kosehana indray ilay manaraka hoe feno 80 taona no miakatra ianao. Dia rehefa vita rehetrarehetra zay dia klikena avy hatrany ilay hoe sign up. Vita zay dia mandeha ianao ao anatin'ilay mail anao fa misy lien any iactivenao an'ilay système. Dia vao vitanao ilay klikan'ilay lien dia mitarika anao zay mankaty amin'ny login avy hatrany, na mandeha amin'ilay système hoe sincere.system. Matetika tonga eto ianao dia zavatra ataonao amin'izay rehefa tonga eto ianao rehefa avy activer ny compte dia klikena avy hatrany ilay hoe personal account dia tonga any amin'ny page fanaovana ny login ianao. Tonga eto ianao dia ampidirina ny pseudo sy ilay mot de passe nanaovanao inscription teo iny. Dia raha machine personnel ilay izy dia kosehinao eto, fa raha ohatra machine public any amin'ny cyber na hoe téléphone personnel dia kosehina eo, fa raha téléphone ampiasain'olona maro dia aza kosehina eo fa idiran'olona eo ny comptenao dia ataon'olona retraite ao volanao. Dia klikena avy hatrany ilay enter compte dia rehefa tonga ato ianao dia ny zavatra atao voalohany araho ilay vidéo misy dingana maromaro miteneniko ato eo. Dia araho ireo ao anatin'ny eo aloha ny fanokafana ny compte ny fanokafana ny SOALE ary fampidirana vola ary ny fanaovana ny investissement sy ny fanaovana toro ny back office rehetrarehetra. Ireo vidéo 5 ireo no arahanao. Fa mba hampalakilaky antsika dia iaho hanampy investissement zany androany raha ohatra ka efa nanao an'ilay investissement teo aloha $50 zany zao dia hanampy eo amin'ny $100 mahery eo, $111 moa iny nampidiriko manodididina teo amin'ny 500,000 ariary teo zany ny vola totalin'izay, satria rehefa mividy amin'ireo namany ianao aza adino mandeha ianao amin'ilay information an'ilay eto ambonin'ilay tompon'ilay système dia eto miditra dia klikeo ilay hoe mpivarotra crypto eto iny dia misokatra amin'ireo namana azo antoka, dia ireo naman'ireo azonao antanina daholo fa mivarotra. Iaho zany zao tamin'androany dia nividy tamin'ny namana Frank, dia Frank sy Ryan Raza. Frank manana ny système antsoina hoe virtual pay ary Ryan Raza dia enazy dia par Facebook farany anazy fa tsy azoko izy tandroany dia antanio daholo ireo namana ireo fa namana azo antoka daholo ireo ary efa matetitetika hitantsika ao anatin'ilay groupe affiliate marketing Madagasikara. Remarque kely dia mbola tadidiko iaho dia tsy mitoléré mihitsy olona amin'ny spam amin'ny poste ataoko. Dia mbola tadidiko zany zay aza atao mihitsy zany amin'ny spam fa manaova poste ianao mahakasika ny business misy ianao fa aza ny poste koa no asiana spam. Eny fa na dia tsisy lien izy fa ny olona intéressé amin'ny poste koa no elenglenao indray dia tsy mety zany zay amin'ny lafiny marketing fa manao poste ianao anao manokana dia iny ezahanao resena lahatra manao manokana, sinon baibay tato anaty groupe indray ianao. Dia fa tonga ato anatin'ny système zany tsika zao ary micréer an'ilay compte SOALE
fanaovana anazy eto klikenao avy hatrany le soalie ety de mitarika anao makanimakany zay amin'ny création ny S oalie na ny S oalie ohatr'izao amin'ny sincère système. Tonga ato atsika de manana adresy ianao manana adresy ny sincère token ianao manana adresy ny TFR ianao manana adresy ny bitcoin ianao manana adresy ny ethereum ianao manana adresy ny perfect money ianao na dollara na en euro de azonao ampidirana vola daholo zany zay rehetra zay. Iaho de napiditra vola tandroany tamin'ny alalan'ny bitcoin 500 000 ariary teo fa olana kely naharitra de naharitra lay confirmation zany tany amin'ny folofolo tamin'ny maraina tany aho napiditra efa ty amin'ny efatrefatra tolakandro aty vao confirmé lay paiement zany ny antony io angambany satria miakatra be ny valeuran'ny bitcoin raha mijeritsika ao amin'ny coin market cap dia manodididina ny 32 600 io zany zao antsika miteny zao 32 600 $ ny 1 bitcoin dia maro be angambany ny olona manao transaction dia lent be ny blockchain zany fa en tout cas tsy maintsy azo foana ilay izy rehefa confirmé lay transaction dia hitatsika ety io zany ny valeuran'ilay 500 000 ariary tamin'ny maraina teo zany 111 $ io tamin'ny maraina de niakatra zany ny valeurany lasa 115 $ 91 io zany. Dia ny atao rehefa atao fiditra atao amin'ny bitcoin ohatran'io izy de mandeha anao atao amin'ilay hoe exchange atakaro zany le vola hoe bitcoin ho lasa dollara aloha klikena voalohany dia klikena amizay le bitcoin dia alainao le montant total eto iny copiena iny napetraka eto de colenao eo dia misy frais kely zany le 91 teo zany lasa niena 68 dia klikena avy hatrany amizay lay hoe procède dia tonga ato amin'ny back office koa eo amin'ny tsy ampy ray minitra akory dia vita le izy de tonga ato amin'ny back office en dollara le izy zany hitatsika ety tonga ao anatin'ilay dollara le izy dia eto amizay zany ianao miverina makany amin'ny sincère amizay miverina makany amin'ny sincère amizay ianao dia mapiditra ny vola aty amin'ny système amizay de ahoana fanaovana anazy miditra anao amin'ny onglet finance dia manao dépôt ianao zany ty replenish ty ny anarany ao anatin'ilay dépôt de en dollara io dia alainao le valeur exacte taty amin'ny S wallet taty iny zany de copienao dia normalement tokony misy frais kely io fa ho hitatsika eo moa zay ataony dia colenao dia wallet satria USD wallet USD zany no safidina ataonao satria zay no nanao atsika anazy tary dia klikena amizay le hoe add fond tsy maintsy tonga de tsisy virgule zany natao ato zany tonga de ohatra hoe 116 zany de iny atao dia klikena amizay le hoe add fond dia tonga eto ianao dia klikena amizay miena kely koa le izy zany zao lasa 116,34 de klikenao amizay le hoe pay dia tonga de hitany ny botinao ile izy tonga de hitanao hoe iny miteny izy hoe nanao dépôt tao anatin'ilay système ianao dia tonga ao amizay ianao hitanao ery le vola
Niampy an'ilay gain koa tamin'ny volana lasa moa izy io dia satria nisy 7 dolara mahery tao dia lasa 123 dolara mahery io. Ny gain tamin'ny ty volana ty io 4 dolara mahery io mbola intouchable zany io zay io fa miandry amin'ny le 12 ihany aho vao afaka toseko indray zany io satria rehefa manao any réinvestissement automatique ianao dia mila manana gain hatrany amin'ny 15 dolara no miakatra zany vao manao réinvestissement automatique ilay système. Fa raha mbola latsaka an'izay dia tsy maintsy miandry manuel ianao zany hoe miandry 2 mois ianao zany ho lasa 15 dolara mahery ny gain azonao zay vao réinvestir automatique ilay système. Dia ahoana amin'izay ny fanaovana ny investissement fa tonga ato anatin'ilay système zany ny volanao. Dia ny fanaovana anazy mandeha antsika ato anatin'ny onglet investissement dia ato anaty ilay produit teo ao anatin'ilay forex market tsika zany no manao ny investissement. Dia raha azavaina kely dia arakaraka ny angedany investissement ataonao ny pourcentage de gain de retour azonao. Reny zany ny fifampizarana entre ny système sy ianao amin'ilay retour de gain zany. Ohatra hoe manana dépôt ataontsika hoe 5000 dolara ianao dia 70% makaty aminao 30% makany amin'ny système. Ao anatin'ilay ataontsika hoe 15% azo avy amin'ny système isam-bolana iny zany zay. Dia misafiditsika satria ato anatin'ilay mandeha mbola latsaka ny 500 dolara dia tsy maintsy ato. Eny fa na dia ataontsika hoe tafiditra aty zao ny level misy ianao ka manampy an'ilay gain-nao latsaka ny 500 dolara dia aty foana ianao mampiditra anazy fa ny retour-nao aty foana. Ohatr'izay zany fanazavana an'ilay tableau hitantsika ety. Dia misafidy zany an'ilay plan 100 dolara no miakatra ety. Dia mila manao calcul kely ianao zany satria misy frais 5% le vola rehefa makany amin'ny trade. Dia raha mijeritsika teo hoe 123,74 dia tapenao amin'ny Google 123,74 moins 5% dia 117,55 eo zany no azoko atao investissement zany zao. Dia lazatsika azonao soratana io dia azonao akisakisaka ty bouton ty dia azonao soratana ety ihany koa io. Ataontsika hoe 117,40 ohatra. Dia klikena ilay hoe make investment dia fa mihoatra misafidy an'ity tsika manakaiky anazy tsara io 123,27 dia ry 123,74 misy ambinambina 0 quelque chose ao zany. Klikena amin'izay ilay hoe go to replacement, miandry segondra vitsy ianao dia hitanao tonga ao anatin'ilay système izy. Dia io zany ilay investissement anankiroa ity ilay farany ity ilay voalohany teo. Dia afaka combineko io rehefa te combine anazy aho dia amin'izay mba ngedangeda dia tonga dia ambany akaingy koa fa miandry 3 andro eo. Ity izy roa teo ary ny ray zao fa niasa eo amin'ny 54 jours teo afaka combinenao izy roa reo hoe select all dia klikena ilay hoe combine deposit. Rehefa activé ilay izy iny fanaovana azy azo combinena ho anankiray zany. Dia atsika
lasa $221 ny investissement zany zao. Hitantsika eto zany azo combinena ao anankiray zany zao dia hitantsika eto eo ary rapide zany misy gain vaovao indray avy amin'izy miaraka reo indray. Dia zay no fomba fanaovana ny investissement raha ohatra anao retrait anao dia isy vidéo ao anatin'ny herinandro ty na amin'ny herinandro ambony ao fomba fanaovana ny retrait sy ny fomba fanaovana ny vérification ny comptenao ho alefako eto fa manasanao aho andray anjara ary anao investissement amin'ny sincère système. Mialohan'ny tena isarantsika dia reto ny vaovao ao arahanao zany zao. Zao zany dia anaraka atsika an'ilay vidéo tany a Dubaï, ina zava-misy tany rahantsika zany zao lasa atsika miaraka amin'ny vidéo tany a Dubaï. Такие мероприятия объединяют людей, показывают темп развития компании в других регионах, мотивируют. И это хорошее знакомство, нетворкинг, который в дальнейшем дает дополнительные возможности в бизнесе. Это совсем другие ощущения, когда ты здесь и сейчас получаешь там с первых уст эту информацию. Я даже не представляю, какое у меня будет внутреннее состояние в конце этого мероприятия, с каким состоянием я приеду в Украину и насколько вырастут мои результаты в течение следующего года. То есть я в этом даже не сомневаюсь, это уже чувствую сейчас. Я вот с такой страстью сейчас, полна энергии, горю, я понимаю, что эти люди, Вадим Машуров, Алексей Дельченко, привели меня именно в тот проект, в ту компанию, в которой я могу на самом деле себя реализовать. И скольким людям сейчас я смогу помочь реально. Ya, reny sy reny zany zava-nisy tany Dubaï ary amarana tanteraka ny vidéo dia ilay vidéo mahakasika an'ilay vidéo farany vaovao nalaiko teo vidéo mahakasika an'ilay rapport tamin'ny mois de décembre 13,41% ny gain azo tamin'ny décembre ary laharan'ilay trade dia 199 zay zany laharan'ilay trade nandritra n'iny décembre lasa teo iny ary ny profit azon'ilay trade dia 84% teo eo zany hatramin'izao. Zay ny rahantsika teto ary azadino ny mifandray amiko koa Jocelyn Randrenisoloniaina raha ohatra ka mahalinanao zay sincère système zay
ary manam-piona amin'ny vidéo manaraka indray saika adiny telo. Misy roa miaraka amin'ity vidéo ty eo anao no manao ny inscription. Ary manam-piona amin'ny vidéo manaraka indray veloma tompoko.